Distrika Beponina indrindra ary mivelatra ihany koa ny distrika Antsimondrano raha oharina amin'ireo distrika manerana nosy. Efa mananika ny iray tapitrisa amin'izao fotoana izao ny mponina ao anatin'ity distrika ity. Raha ny araka izany raha isan'ireo distrika misitraka fotodrafitrasa samaro ihany koa ity distrika ity toy ny kianja manara-penitra sy ny sekoly manara-penitra izay notokanana androany ary no ifanaraka amin'ny filan'ny mponina ao an-toerana izay tanora sy ankizy no betsaka indrindra. Misehatra eo amin'ny tontolo ny fampianarana sy ny fanatanjahantena ny ankamaroany. Ho ny fanazavana nentin'ny tsombavambahoaka ny Madagasikara voafito amin'ny distrika Antsimondrano Andry Ratsivahiny. Distrika Antsimondrano aloha tsara fantatsika fa distrika Beponina indrindra manerana Madagasikara satria amin'izao fotoana zany tsika zao dia efa any amin'ny 1 million d'habitants mazava ho azy fa isan'ny distrika be ankizy ary be tanora zany hoe sady mila fianarana no mila amin'ny fampitaovana amin'ny resaka fanatanjahantena ka ataoko fa rariny sitsiny raha ohatra ka mahazo zavatra avy any amin'ny filoham-pirenena izany distrika izany satria tena maro be ny tanora sy ny ankizy eto aminay toy izany nazahoanay CEG manara-penitra, lycée manara-penitra dia ny EPP manara-penitra izay mbola ho ampiny ireo satria vao mifampiresaka ny tenako teo any araka tamin'ny filoham-pirenena sy ny ministra efa misy sahady ny sekoly maromaro efa azo ny androany efa raisiny avy any avy ny fiadinan'ny repoblika ho an'ny vahoaka Antsimondrano. Tsy maintsy manenjika foana ny mpanohitra kanefa tsy sakana amin'ny asa fampandrosoana tanterahin'ny filohan'ny repoblika sy ny mpiara-miasa aminy izany. Ho ny solombavam-bahoaka Andry Ratsivahiny. Raha misy no tokony atao evasanina dia ny katarakta ny mpanohitra izay tsy mahita ny fampandrosoana no tokony alefany raha ny fanazavany. Tenena atao anatin'ny kabary nataon'ny olom-boafidy teo teny hoe raha anao evasanina ihany zareo dia aleo evasanina amin'ny resaka katarakta natao mba ahitany zareo tsara ny zavatra misy sy zavatra atao aty. Miantso ny fifanomezan-tanana eo amin'ny vahoaka malagasy rehetra indrindra ho an'ny mponina Antananarivo Antsimondrano moa ny solombavam-bahoaka Andry Ratsivahiny mba ahafahana manatratra ny tanjona ho amin'ny asa fampandrosoana miaraka amin'ny filohan'ny repoblika. Mahafinaritra kosa nefa dia sahala amin'ny tontolon'ny baolina kitra teo dia mitodika any amin'ny vahoaka malagasy mihitsy ny tena kiray-manontolo ao anatin'izay ny vahoaka Antsimondrano dia ny hoe ny combat izany hoe ny ady arakaraky ny amafy ny ady rehefa tafavoaka ny tena mampatsiro azy dia za tena manetana ny vahoaka malagasy zany ifametanana ohatrany tamin'ny Bariary eny mba hivoaka amin'izao fiainana izao fa ny filoham-pirenena efa fantatsika efa vonona amin'ny rehetrarehetra fa misy anjara BRICS efa aty amintsika dia ny fahavononana ihany sisa. Filan-kevitry ny governemanta omaly ny andin-dalàna mamaritra ny fanatanterana ny fifidianana alohan'ny Madagasikara amin'ny faraika ambin'ny folo ny volana Desambatra 2022 izao. Manana anjara andraikitra lehibe ao anatin'izany ny governemanta araka ny voafaritry ny lalàna amin'ny fiantsoana ireo rehetra mpifidy ao anatin'izany fifidianana izany. Raha araka ny fanazavana nentin'ny ministry ny serasera sy ny kolontsaina no sandy mpitondra teny governemanta Ramatoa Volamiranty Maradona androany dia tapaka tao anatin'ny filan-kevitry ny governemanta omaly fa 90 andro mialohan'ny fanatanterana ny fifidianana no hanaovana ny antso ho an'ireo mpifidy eo ihany koa ireo pitsopitsony samihafa amin'ny fikarakarana izany. Ka tafiditra tao anatin'izany ity fanapahan-kevitra no raisina tao anatin'ny filan-kevitry ny governemanta ity raha ny fanazavana. Ny governemanta moa araka ny voafaritra ny lalàna zany dia izy no manatanteraka ny fiantsonan'ireo fidy dia araka izany satria fantatsika tsara fa hiatrika ny fifidianana loholon'ny Madagasikara isika amin'ny faha 1 ny volana Desambra 2022. Amin'izay zany dia nanaraka ny voafaritry ny lalàna isika dia amin'ny omaly zany zay no nanapaka ny hoe 90 andro ao alohan'ny fifidianana dia miantso na ataontsika amin'ilay fiteny hoe mikaiky ny mpifidy ny teo anivon'ny governemanta amin'ny alalan'ny didim-panjakana dia totosa soamantsara zany zay omaly. Mbola misy moa zany ny fanazavana satria misy ihany koa ireo didim-pitondrana mahakasika ny karakarana tanteraka sy ny
fifandehanan'ny fifidianana zay mbola ho ataontsika ary mbola nomeny pitsopitsony rehetra mahakasika an'izay ny tenako fa ny amin'izao zany dia tata tsara ny fetitaona hanatanterahana ny fifidianana amin'ny faharaiky amby 10 desambra 2024 ho an'ny fifidianana loholon'ny Madagasikara. Mbola manon ny asany kosa ireo loholona perinasa amin'izao fotoana izao araka ny voafaritry lalàna la toka voafaritra amin'ny volana janoary 2024 kosa no hanatanterana ny fametrahana ireo loholona vaovao raha araka ny fanazavana trany. Mbola manon ny asa izy ireo ary mbola misy aza ny session ordinaire zay ho tanterahany zareo amin'ny volana oktobra dia mbola manatanteraka somatsara ny asany izy ireo ary manafitra tanteraka ihany koa ny mandahan'izy ireo. Nanamafy kosa ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina Ramatoa Volamiranty Maradona fa ireo olona manana fifandraisana ary mahay mifandray amin'ny eny fotony no manana anjara toerana ho loholon'ny Madagasikara amin'ny asa manakaiky vahoaka ny asan'ny loholona izay angany fampandrosoany. Ny zavatra tsara resahantsika ny asan'ny loholon'ny Madagasikara dia isan'ny androm-panjakana manakaiky vahoaka izy io ary ny olona afaka mifandray sy fanerasera ny eny fotony zay ny eny fotony natao hoe iangan'ny fampandrosoana dia mazava ho azy misy ny fidinana ifotony fa tadidio fifidianana ihany no afaka mandafitra hoe iza ny afaka natanteraka amin'izany. Manana anjara asa goavana anatin'ny fifidianana loholon'ny Madagasikara izay tanterana ny volana desambra izao ny rafitra maloetena mpikirakira ny fifidianana izay miantoka tanteraka ny fanatanterana izany raha ny fanazavana nentiny ministry ny serasera sy ny kolotsaina hatrany. Tsy voahaja ny lalàna ra demokratika anaovana ny fifidianana loholona eto Madagasikara. Araka nambarany Andriamatoa Rivo Rakotovao androany mpandrindra ny antoko HVM no sady efa filohan'ny Sena teo aloha. Lasa izay mety amin'ny fitondrana sisy ho izy no hitatana ny firenena fa tsy misy intsony ny fanajana ny lalàna. Izana nefa no anisan'ny mamotika ny firenena ho hiatrany nambarany Andriamatoa Rivo Rakotovao. Marina zany fa novainjareo le lalàna. Fary amin'ny lalam-panorenantsika dia efa mazava tsara ny hoe reto ny firafitry ny atao hoe eto amin'ny firenentsika zany misy faritany, misy région, misy commune dia misy ny fokotamotsy anatin'izay. Fa ny fafandry zareo tamin'ilay lalàna natolotra na sénateur anankiray zany io resaka collège électoral io. Raha iteny zany ianao androany tsy maradalàna io efa fanahinina le izy. Efa le volonté politique an'le olona mihitsy zany fa nampisehony hoe zay tsy hanao ninina amin'izany fa amboaray ty lalàna ty satria zay ny kianiko kianinay tamin'ny 2024 hoe tsy manara-dalàna io ary nitoriko an'ilay processus napetraka mihitsy tsy manara-dalàna io fa tokony tsy ampiny collège électoral nivaliana tamin'izany nitovy mihitsy nitoa-kevitra navoaka ny HCC tamin'izany sy ny navoaka 5 taona taty aoriana ny filazana ny hoe maiky io tsy ilaina mividy institutionnel ilainy zareo aloha zany le izy institution satria matoa miteny zany aty nitoa-kevitra hoe tsy lana mividy institutionnel dia mieritreritra izy zany fa to ilaina ihany ty le institution atao hoe Sénat ty niteny ny Sénat tamin'ny herinandro ngamba zay solitenan'ny Sénat toatra ny secrétaire exécutif sa directeur exécutif iny hoe marina zany fa mbola misy commune tsy misy be ny tanàna sy ny mpanombontsainany fa vitsy ane reny mba azonareo tsaina ve zany toe-tsaina zany ny toe-tsain'le olona raha ny amin'ny fifidianana izy ny tsy lany dia manaja n'izay lany ny be sy ny maro ny vitsy anisa fa tsy hoe mizoanao tompoko dia afaka tsy misitraka ny zoanao satria anao vitsy anisa tena mampiseho ny toe-tsain'ny fomba fitondrana amin'izao hoe zay ny maro anisa zay aloha ny eto dia zay zany ny mandidy dia etreto ane le olona mpikarakara ny fifidianana tompoko zay tokony hampanen'ny lakilosy amin'ny tsy fampina tsy tomombana no entina manatanteraka amin'ny fomba ara-dalàna ny fifidianana no miteny an'izany hoe tsy maninona io tsy misy verizo amin'ny demokrasia manahirana be ny miaino an'izany. Voafandrika tamin'ny velorano izay nataony Filoha Andrajoelina hoy nambarany Andriamatoa Rivo Rakotovao ny amin'ny filazany fa tsy ilaina ny Sénat satria mandany volam-panjakana fotsiny. Mifanohitra amin'izany nefa no misy ho hiatrany nambarany satria na dia efa nahena aza anisan'ny lolona dia mbola midangana ny fandaniana eo amin'ity androm-panjakana ity. Etsekilany dia mbola tsy tantaratra ny asa vita tao anatin'ny taona maro, mbola tsy mipetraka ihany koa ny fitsinjaram-pahefana tena izy izay lazaina ombenombeny. Izy hoe mahatsiaro ny velorano
nataon'ny filoham-pirenena amin'izao fotoana zao a zay hoe tsy ilaina mihitsy a io institution hoe Sénat io fa mandany vola fotsiny io a ravany io ravako io izy tsy voarava moa satria misy lalàna fa raha zao izy ny mbola nanana finiavana dia zay nozy aotry fa nga tsy ravana indray e ay rehefa namana ny ao de namana ara-politika ndresahako de tsy tazonina le vely rano zay zany mba teny atsipoko amin'ilay manam-pahefaly hoe dry zavatra teny natao a de tokony taterahana satria ny fa institution faharoa eto amin'ny firenenany za tsy mirery am'izany fa zay aloha nyrafitry tsika miala amin'ny filoham-pirenena my démissionna satria ilatsaka na misy antony samihafa lehibe any Sénat eny misy antony zany mahatona anao an'izany olona fa tsy nitsiniavy le olona le satra nambaniny lay filoham-pirenena lay izy hoe mpandany vola fotsiny ao rehefa mamala fanotainao zay idry to mbola ambony ono be lavitra nohony tamin'ny fotoanandro tena ambienipolo aneny sénateur tamin'izay nitondra tao reo mpiasa reo aniny eo reo mpiara-miasa reo enjato mahery lay hevitra hitondranany firenena mihitsy tsy anisany mikikika miantsoantso mivarotra ve ny atao hoe fitsinjaram-pahefana décentralisation zao fitondrano zao eny tompoko fitotoana teorina tsy zavatra natao vo maiky ary namafany zany hevitra zany fa resaka amidy fotsiny sisa le hoe ny fitsinjaram-pahefana fanapaream-pahefana fa de miverina makaty amin'ilay foibe fotsiny lay izy a de lasa vata fanamafisapeo fotsiny mariana fahefanakatsoava ny filan-kevitry ministra moa ny anatanterana ny fifidianana lolo Madagasikara izay ataony faraka amby folo ny volana desambra ho avy izao. Lesina ho an'ireo solombavambahoaka malagasy ilay ny zava-nisy tany la Frantsa ireny. Fitsipapitsokisana izay nataony ireo solombavambahoaka nanala ny Premier ministre François Bayrou tamin'ny alalan'ny vote de confiance araka nambarany rahalay vahiny frérot na koa antsoina hoe homme noir filoham-piara-mitantana ny Antoko Gasileo. Etsekilany edy anatra ho an'ny mpitondra ihany koa ireny ho nambarany manoloana ny fitiavam-pahefana diso tavahoatra. Ankehitriny misy zavatra miseho ao la Frantsa amiko tsy fahadisoan'ny vahoaka malagasy na tokony ho lesona ho an'ny solombavambahoaka malagasy sy zavatra miseho ao la Frantsa eo satria tsy nionina am'le hoe nanongana an'ilay Premier ministre ny solombavambahoaka fa ny vahoaka koa androany zao tena efa anatiny hoe anao zavatra enjana be satria mety ho fanonganana mihitsy na n'ilay filoham-pirenena zay ny tena zava-misy marina ka manoloana an'izay zany engane mba tsy ho solombava manoka na solombava natoko fa mba tena solombavambahoaka ny misy eto Madagasikara fa raha ny fijerina aty amin'ny fanoherana ny solombavambahoaka malagasy zany tsy ireo ny antsoina hoe solombavambahoaka ireo le mpanara-jeny rano ireo ny tena mpanabotsy firenena satria raha ireo ny joro maha solombavambahoaka azy tsy ho nitoy izao ny zavatsy iainan'ny vahoaka ka mbola tsy tara io lesona goavana io ala Frantsa io raisony andraikitsy etsy ankilany koa mila mahatsapatena koa lay Premier ministre malagasy mila mahay mandray lesona efa ampy kosa zay efa ampy anao ne efa nahazo ny record raha ty an'Afrika aloha efa tafiditra anatin'ny record Premier ministre naharitra ela be fa refeso ny asa vitanao moa aveo anao namokatra satria anao no afaka mamaly an'izay amin'ny vahoaka malagasy. Mampanela kilosan'ireo solombavambahoaka araka izany rahalay vahiny frérot na koa antsoina hoe homme noir mba tsy ho tsarain'ny vahoaka malagasy notsindry manokana ireo solombavambahoaka mpanohitra izay lasa matoritory tsy mendrika amin'ny firenena malagasy intsony ho izy nisy ny krizy vaovao eto amin'ny firenena satria efa marefo dia marefo ny firenena amin'izao. Fa raha zahay kosa ny fanoherana manentana ny solombavambahoaka mpanohitra mijoroana reo mijoroa manoloana ny zava-misy fa sao lahy nareo ho voasaringotsy koa amin'le fiampangana zay efa apetsakinay amin'ireo mpitondra reo so de mba tsy kombakomba koa nareo le solombavambahoaka manohitra satria lasa zaro sa lasa matory koa nareo tatoato matory mihitsy nareo zay ny tsika efa misy rafitra matanjaka misy mpitarika matanjaka ao anatin'io assemblée nationale io
nysy anefa tsy mifanaraka an'izay ny zava-misy fa to hoe manao zay tiany ataony lay mpitondra dia nareo koa mijery fotsiny zao ka fotoana zao anjaisany tsirairay lesona fa rehefa nareo ane tsy anjay lesona ho tonga am'le demokrasia mivantana ihany sanatsy tsy rariko ny atongavana amin'izany satria efa marefy be ilay firenena raha zao firenena efa latsaka anatin'ny lalina zao mbola asitsika zavatra mafampana toy ny mahazatsa reny atako angamba samby ho raisiny etsika menakavy miantso nisy olombavamboaka mboka raha ilay vahiny frerona koa tsony hoe omnoara mba tsy hitondra teniny antoko fa hitondra ny tenin'ny vahoaka malagasy izay nifidy azy mba tsy ho tsarain'ny vahoaka amin'ny asany